Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mitady hevitra ve ianao? Izay indray avana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tamin'ity anio ity dia nisy olona nandefa afatra miafina tamiko ary nambarany fa misy fifaninanana izay tiany atao. Kanefa dia tsy manana hevitra mihitsy izy hoe inona ilay zavatra ho ataony ao anatin'ilay fifaninanana. Dia nanontany izy hoe ahoana no ahafahana mangataka tolotsaina amin'ny fanahy masina. Ary tsy izy ihany fa be dia be mihitsy no mangataka hevitra, mitady hevitra satria asa mety misy zavatra izay hoe ataonao mba tianao hatsaraina ilay izy, na koa hoe mba mieritreritra hoe mba te-hanao projet amin'ny fiainana, dia lasa tsy manana hevitra, dia lasa be dia be tsika no miteny izany hoe tsisy hevitra mihitsy, tsy manana hevitra mihitsy. Na ihany koa mety hoe amin'ny fianarana zao ny ankizy ny mpianatra zany dia mieritreritra hoe inona ary zany ny hevitra mba ahafahako mahazo vatsim-pianarana, na hoe atokana ohatran'izao. Na indraindray amin'ny zavatra izay efa misy mihitsy, zavatra efa ataonao ilay izy fa mikaroka hevitra ianao zany mba hoe ahafahana manatsara sy mampivoatra, mampandeha ilay zavatra izay efa ataonao. Dia miverimberina foana izay ilay hoe tsy manana hevitra, tsy hita izay atao ary dia mampalahelo be zany driavana satria itsika dia zanak'Andriamanitra. Ary na mijery an'Andriamanitra any amin'ny Genesis fotsiny ohatra dia mahita fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mpamorona, créatif izy ary tena manana hevitra be dia be. Raha mijery zao ny zava-maniry fotsiny dia tena variana anao mijery ny akantony, ny fahasamihafany, ary tena hitanao mihitsy ilay hoe tena namorona Andriamanitra, manana hevitra be dia be dia be dia be mihitsy Andriamanitra, fa tsy hoe zavatra anankiray dia zavatra anankiray ohatran'iny foana no atao zany. Dia nefa isika zanak'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'ny mpamorona no aty anatintsika. Raha ny tena izy, itsika kristianina no olona tokony ho créatif indrindra eto ambonin'ny tany. Itsika kristianina no tokony olona hamory ny zavatra sy hahavita hikaroka zavatra tsy takatry ny saina indrindra eto ambonin'ny tany. Raha ny tena marina satria itsika dia manana ny fanahin'ilay mpamorona sy ilay mpahary izay mitoetra ao anatintsika. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko 7 milaza manao hoe fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no menantsika, ny fanampahana dia ontsoriny, ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolotsaina. Mpanolotsaina Jesosy Kristy tompo io, ary ny fanahy izay menantsika dia fanahin'ny fahazava-tsaina, mahatonga antsika hahiratra, halala, hamantatra. Ary tena tsy tokony hoe itsika kristianina no hahantra hevitra izany amin'ny zavatra izay ataontsika. Raha olona mitondra fikambanana ianao ka miteny foana hoe tsy hitako mihitsy izay atao, tsy manana hevitra mihitsy mba ahafahana mampivoatra ty fikambanana izay entiko ity, dia tena mampalahelo be zany fomba fiteny izany satria tahaka ny hoe tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao, tsy miaraka amin'ny fanahy masina ianao, efa manana ny fanahin'Andriamanitra ianao. Ary zany tiako hampahirezana antsika amin'ity anio ity, efa manana ny fanahin'Andriamanitra ianao, fa ilay izy efa ao anatintsika mihitsy, fa tokony aktivena, ampiasaina zany ilay izy mba hahatonga antsika ho créatif. Ary hoe fahaizana mamorona io, manana hevitra io dia zavatra ngeza be zany amin'ny zavatra izay ataonao, ary anisan'ny fototra amin'ny resaka fahaiza-mitarika, leadership. Tena mila manana an'io mihitsy ny mpitarika rehetrarehetra na amin'ny zavatra izay ataonao zany rehefa tsy manana io fahaizana mamoro-kevitra io ianao dia tsy lasa lavitra mihitsy ianao, tsy mivoatra mihitsy ny zavatra izay ataonao. Fa na dia ao an-tokantrano ara dia ilaina ilay izy. Reto misy zavatra vitsivitsy amin'ny maha-kristianina antsika izay tokony ahafahana manoro hevitra antsika ny amin'izay zavatra izay. Ny voalohany olo ravana atao hoe ny vavaka. Zay aloha ny zavatra voalohany indrindra. Raha ohatra ianao ka tsapanao hoe tsy hitako mihitsy izay atao, tsisy hevitra mihitsy ahoana ny ataoko ny amin'ity zavatra ity, na ahoana ny ataoko ny amin'izao zavatra izao dia izao manokana mihitsy ianao fotoana manokana, tena hivavahanao fotsiny, angatahanao tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Azonao atao tsara mihitsy hoe andeha hifadianina, tena hoe hifadianina satria goavana be ilay zavatra izay ataoko ary tena mila manana inspiration azoko hevitra isan-karazany ahafahako mampivoatra sy manatsara ty zavatra izay ataoko ity, dia mangataha mihitsy tolotsaina avy amin'Andriamanitra, mivavaha. Ary anatin'ny soatra masina dia be dia be ny tahaka an'izany. Misy ren'ilay mpanjaka hoe andeha hiady dia mandana aloha anontaniwa aloha Jehova ozy izy, anontaniwa aloha Jehova dia lasa manontany amin'ilay mpaminany zany, satria ny mpaminany no mpanalalana tamin'izany fotoana zany amin'Andriamanitra sy ny olona. Dia ilay mpaminany no miteny hoe zao ny atao, manome conseil pratika mihitsy Andriamanitra. Fa amin'izao fotoana izao tsy misy mpaminany ho antsonona antsony, fa ianao dia efa manana fifandraisana mivatana amin'Andriamanitra, anontaniwa izy, mivavaha ianao. Ataovy tena voalohany daharana mihitsy aloha izay hoe manokana fotoana hivavahana, mandolia ianao mivavaka.
afaka ataonao mihitsy manao fiaretatory mivavaka, manao fivadikana, mangataka hevitra avy amin'Andriamanitra. Reny resaka hoe concours hoe zavatra samihafa zay tokony atao samihafa reny a dia tena zany ny secret antsika kristiana. Mivavaha ianao aloha voalohany indrindra. Ny faharoa dia izao a, itsika kristiana koa dia efa manana ny tenin'Andriamanitra. Ary azontsika atao tsara mihitsy no mijery ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, misinspiré, mialatsiny amin'ny fiteny, misinspiré amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe mamaky baiboly ianao dia rehefa mahita le tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny alalany ianao no mahatsapa toro-kevitra samihafa. Ohatra zao, za manokana zao dia efa nampiasa an'izany amin'ny hoe raha ohatra ka manao hetsika ohatra hetsika faranganana fiangonana na hetsika faranganana fotodrafitrasa dia mijery ianao no anatin'ny baiboly hoe ahoana ny nataondry zareo tamin'izy ireo nanangana ny tempoly. Dia izay le méthode nampiasain'izay a no ataonao entinao zany a amin'ilay izy dia mahita hevitra ianao anatin'ny baiboly. Zany zao natonga le tetikasa hoe Genesis 24 satria namaky ny baiboly tany amin'ny Genesis 24 dia nahita hoe nisy olona tao a nandeha nirahana nanelanelana nitady vady ho an'ny Isaka. Dia izay natonga le tetikasa. Zany koa no mahatonga an'ireny le hoe baiboly 10,000 reny satria rehefa namaky le tantaran'i Jesosy Kristy namoky olona tsy omby 10,000 dia tonga saina dia nomen'Andriamanitra toro-tsaina amin'ny hoe tena andao ara hamoky olona 10,000 ka ny tenin'Andriamanitra indray nomena ho an'ny olona 10,000. Dia zavatra samihafa ohatran'izany azontsika atao tsara mihitsy ny mandray ny tenin'Andriamanitra satria fanilon'ny tongontsika sy fanazavana lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Ampiasao ry havana ny tenin'Andriamanitra. Fa akoatran'izay koa dia izao satria anao efa nivavaka, ianao aza miandro hoe mana milatsaka avy any an-danitra na koa hoe Andriamanitra teny anao amin'ny alalan'ny nofo na koa hoe zavatra hoe tena zavatra supernaturel iseho aminao mihitsy hoe izao zany le zavatra ho ataonao. Fa efa nivavaka ianao dia mino fa mitarika anao sy manolo-tsaina anao Andriamanitra amin'ny zavatra isan-karazany. Anisan'izany zao ohatra ny hoe azonao atao tsara mihitsy ny manontany olona. Manontany olona hoe za misy zavatra ohatran'izao tiako atao, ahoana ny hevitrao, inona ny heverinao fa tokony hanatsarana n'ity zavatra zay ataony ity, na hoe inona ny heverinao fa mety amiko, na hoe inona ny heverinao fa azo atao ahafahana mampivoatra ny fikambanana izay misy anay ity. Afaka manontany olona ianao. Azonao atao tsara koa mampiasa ny tambazotra tserasera samihafa tahaka ny internet, ny YouTube. Be dia be mihitsy ny zavatra anatin'ny YouTube ao, be dia be ny zavatra anatin'ny internet ao zay azonao mihitsy ny ahafahana maka idée, maka hoe ahoana zany ny tokony ataoko ahafahako mampivoatra an'ilay izy. Dia izay koa fa ianao aloha alohan'izay tsy maintsy mivavaka. Zay aloha dia teneniko zay, tsy maintsy mivavaka ianao fa tsy tonga dia hoe anao copie-coller fotsiny zavatra zay ataon'ny vazaha, fa tena mivavaka aloha. Fa ilay vavaka zay ataonao miasa Andriamanitra avy eo amalan'iny vavaka dia hitarika anao moramora izy amina hevitra izay tsy azony saina eritreretina mihitsy dia ahatonga anao lasa hoe way tsara zany zavatra zay ataon'ity olona ity zany. Dia tahaka an'izany koa ry havana azonao atao mamaky boky. Azonao atao tsara mamaky boky satria rendretra zany dia azo ampiasaina daholo. Fa tsy hoe kristianina dia mivavaka dia samy vita, fa azonao atao mampiasa an'ireny zavatra samihafa ireny. Ary ao anatiny koa zao ny anankiray izay tsy dia tena mahazatra antsika malagasy loatra fa ny amerikanina zao dia manana ilay système izay antsoina hoe mentorship. Zany hoe misy olona miahy. Raha ohatra ianao zany zao ka ohatra hoe te hanao business ianao amin'ny resaka varotra ohatra, dia mijery ianao zany iza ny olona efa tao anatin'io sehatra io ary efa tena hoe tafavoaka amin'io sehatra io izy, dia mangataka ianao mba hoe hiahanao iny olona iny. Dia iny olona iny zany no mitarika anao pazapa ao anatin'izay le etapy ahatongavanao amin'ilay tanjonao zay. Raha misy olona zany zao ohatra hoe efa pilote izy, ianao zany mba te hanao pilote dia mangataka ianao mba hoe hanao mentorine zany, dia iny olona iny zany no miahanao dia mitarika anao izy miahanao zoky. Zay ny azo lazana anazy zany raha hoe ahafahantsika mampiasa azy. Dia aza misalasala mihitsy manantona olona samihafa mangataka fanampiana ao anatin'ilay izy. Fa ny tena marina raha tsy tokony ahantra hevitra antsika kristianina. Ary jerevy tsara fa na amin'ny baiboly azy dia tena izany hoe nisy fotoana ny mpianatra dia nampahirezina tamin'izany hoe aza mieritreritra zay ho teneninareo akory inona ny hevitra hamalina nyreto olona reto izy fa ny fanahy masina amin'ny fotoana izay hijoroanareo dia ampitenenareo ny zavatra rehetrarehetra izy. Ary ny fanahan'Andriamanitra anatsika nahatonga ny Paoly hiteny manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao izy amin'ilay mampahery ahy. Dia te hampahery antsika kristianina tsy tokony isy kristianina lany hevitra zany, fa ny kristianina ny tena olona be hevitra indrindra eto amin'ity tany ity, satria ny fanahan'Andriamanitra ilay fanahy créatif averika ihany zay rehefa daholo ny famoronana rehetra zay nataon'Andriamanitra fa tena mahitika fa manana créativité be Andriamanitra. Dia izay ao anatinao zay fanahy zay dia aza velavela amin'izao fotsiny fa afaka mamorona tsika mijery zavatra isan-karazany tsika, fa na dia zavatra kely aza azonao amoronana zavatra isan-karazany ahatonga zavatra tsara azo ampiasaina indray le izy dia izay le ilaina. Ka raha mitady hevitra ianao aza mandeha lavitra mivavaha, vakiao ny baiboly
jerevy daholo ny tontolo manodidina dia manontany olona samy hafa dia anampy ianao ny tompo dia mirary soantsika rehetra amen.